Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray andro raha nandeha tamin'ny fiaran-dalamby ilay lehilahy nalaza indrindra tany Inde atao hoe Gandhi, dia nahita lehilahy izay nandreoka tao anatin'ny wagon izay nisy azy, dia niteny azy Gandhi nanao hoe tsy mety izao ataonao izao. Tsy niraraindra lehilahy akory anefa izany fa voamaika koa izy nandrora sady nanontany an'i Gandhi hoe iza moa ianao no mikabary ahy eo e? Tsy noho ny amiko ihany no hitenenako anao Gandhi, fa noho ny fahasalaman'ny mpandeha rehetra ato. Hitany Gandhi fa tsy vonin-kiaino azy ilay tovolahy ka dia naleo ny nangina. Noho ny afaka kelikely dia niraisin'ilay tovolahy ny zava-manenony izay nentiny niaraka taminy, ka nitendrira anankiray isan'ny mambahoaka indrindra ny Inde izy, fankalazana ny Nga Gandhi io ireo. Noho ny tonga teo amin'ny gara izay hialana izy ireo, dia indro vahoaka maro be ny tonga hitsenan'ny Gandhi, ilay olomanga ny fireneny, ka niarahaba azy tampanajana fatratra. Teo voafantatra ilay tovolahy fa tsy izy ilay olona izay nitsiratsirainy tao anatin'ny wagon, fa i Nga Gandhi. Akory ny fahamenarany! Indro izy fa nanantona tamin'ny kenatra, sady ny fona teo anatrehan'ny Nga Gandhi ka nanao hoe mamela ny fahadisoako tompoko. Dia namaly azy Nga Gandhi ka nanao hoe tsy nanao ratsy ianao ry sakaiza, tsy tompoko ilay tovolahy, mamela ry hafa diso sy naniratsiranao ahy e. Dia namaly azy Nga Gandhi ka nanao hoe ry sakaiza, hitako fa mira fiderana ianao, nefa ny ataonao tsy manaraka izay ambaranao. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, isika dia milaza ny tenantsika ho kristianina. Moa ve ambava fotsiny toy izany ihany koa no ankalazantsika an' Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika, sa mifanaraka amin'ny fiainantsika ny maha-kristianina antsika? Engana isika mba tsy ho tahaka ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay mpiatsara velatsia tamin'ny andron'i Jesosy ka nilazany hoe nahoana nareo no miantso ahy hoe tompoko tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko. Luka 9:4-5. Izanu nariasiana, izanu na nazoretriza, sini fini ranu masina, sina isi eufasika. Mana jaziza, zaure chiza.
faly mandombaravarana anao indray ny feo ny fanantenana na ny radio adventista iresa-pirenena sampana teny malagasy miaraka aminao ny mpiaramianatra aminao Elion Andriamitanso. Eto am-panombohana dia mbola fifaliana trano ho anay ny mangataka fiara-miasa tsotra dia tsotra amintsika mpiaino mba hahafahantsika manatsara ny fifandraisantsika, hanaovana itombana, hanatsarana ny fampitana ny hafatra makany aminao sy ny hafatra avy any aminao mankaty aminay. Zany no atao dia ho fanatsarana ny fifandraisantsika. Tiana ho fantatra hoe firy aminareo no efa niaino, ireo fandarana efa nandeha teto, ireo fambelabelarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo, fa raha sitraka ao dia ampio zahay. Inona ary lay fiara-miasa? Raha indroa ohatra ianao no niaino, indroa monja, tsy olana zany, dia asio isa na marika roa fotsiny eo amin'ny SMS na ny afatra alefanao aty aminay, miaraka amin'ny faritra misy anao, ohatra hoe faritra Melaky na faritra Vatovavy Fitovinany sy ny sisa. Raha impito ianao no niaino, dia asio marika na isa 7 eo amin'ny afatra na ny SMS alefanao aty aminay, dia takan'izany hatrany. Ny ray amin'ireto laharana telefona ireto no andefasanao azy: 034 06 797 62 aotra 34 aotra 4 7 772. Zay ny telma ary ny farany Orange 032 75 379 74. Ho anao zay te andre ireo fambelabelarana rehetra efa nandeha hatramin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy rehetra. Amin'ireto fomba ireto ao anatin'ny site na ny roy izay omenanao eto: feo fanantenana, tambatr'ireo feo fanantenana.org na ao anatin'ny awr.org. Akoatr'ireo dia efa marobe nareo ny miditra ao anatin'ny Facebook, anatin'ity page ity feo fanantenana. Ary entanina mihitsy isika hamerina iaino, hianatra, satria mifampiankina avokoa, mifampitohy ireo lohahevitra rehetra izay narahantsika teto. Efa kely sisa dia ho tapitra ny fiarahantsika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Isaoranay ianareo izay nanohina ny antso, nametraka fanontaniana, nandefa fanamariana, ary efa marobe ny nanolo-tena ho eo amin'ny ranon'ny batisa. Ao koa rehefa somary nangatsiatsika kanefa tapa-kevitra ny hanavao indray ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy manadino ny mivavaka ho antsika tsirairay izahay. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Irainay izay ny an-danitro ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Misaotranao fa manome anay izay sahazana isan'andro ianao, ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay mba hamelanao izany tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka anao izay mba hiaraka aminay eto indray, hanazava ny sainay, atakaranay tsara izay hafatra tianao ampitaina aminay sy ny fanapa-kevitra tokony ho raisinay eo anatrehany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Ho toizantsika ny fiarah-mianatra ny lohahevitra mikasika ny batisa ny rahantsika farany teto. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa tsy maintsy atao batisa ve ny olona anankiray maniry ny hanavao ny fiainany miaraka amin'i Jesosy, ary misy fiatraikany amin'ny famonjena ve zany? Zao no lazain'i Jesosy tenany mihitsy, izy tenany mihitsy no niteny an'izany ao amin'ny Marka 5:12, Marka 5:12, zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsy ampiny hoe mino fotsiny, fa tsy maintsy manaiky handalo amin'ny ranon'ny batisa ianao. Zay tsy mety mino no heloina, zay ny toy ny teny.
efa niarahantsika nianatra teto fa Jesosy mihitsy no nanome modely antsika ny amin'ny atao hoe batisa marina. Na dia tsy tokony natao batisa azy izy, ary nandahy mihitsy ange Jaona mpanao batisa ianao tokony ianao batisa aho izy mantsy an' Jesosy, ka ianao indray ve no ataoko batisa? Dia hoy Jesosy hoe, ekeo ihany ankehitriny atanteraka ny fahamarinana rehetra. Ilaina le modely napetraka Jesosy. Efa nametraka an'izay azy izy dia mbola misy foana ny olona manao saritsarina batisa, makamaka tahaka fa tsy ny tena izy. Mahafinaritra trany ny miatrika ny fotoana fanaovana batisa, satria midika ho fandresena lehibe zany na ho an'ny mponiny lanitra manontolo na ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa. Isaky misy olona anankiray izay nanaiky hatao batisa dia fandresena, fifaliana izany. Tsaroana eto ny tantaran'ny tanàna anankiray any tendrombohitra avo any Filipina any. Ny mponina tao dia nandre fandarana tamin'ny radiontsika mahakasika an'i Jesosy sy ny fahamarinany ary naniry atao batisa izy ireo. Dia nanapa-kevitra ho any ireo namanay. Fomba roa ihany no ahafahana makany an-tanànan'izy ireo, na mitaingina soavaly fa somary elaela kokoa, na mandeha moto. Dia nifidy ny andeha moto moa ny namana Camille Hotman sy ireo mpiara-miasa nakasaritany, satria aingana kokoa ny mandeha moto. Dia niampita renirano 420 izy ireo. Nitety avoana nandeha lalana miolakolana be deaibe, mitovitovy amin'ny etỳ Madagasikara tahaka ny mandeha makany Toamasina izany, mandrapatonga tany amin'ilay toerana. Ampolony maro hatramin'ny ankizy no nitsena azy ireo tamin'ny hafaliana. Nisy dia tongotra koa tsy maintsy natao ahafahana mamonjy renirano anankiray hanatanterahana ny batisa. Tena fifaliana lehibe ho azy ireo ny nanatry maso olona 12 nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Faritra lavitra andrina izay no filazantsika malagasy azy, ary nafantatra azy zany fisiany izany tanàna izany dia sarotra zany hoe miampita rano 420 zany. Ary izay indrindra no ampiasantsika ny onjam-peo rehetra, ny radio adventista iraisam-pirenena dia mampiasa ny onjam-peo rehetra misy eto ambonin'ny tany mba ahafahana manatratra ny olona eo amin'izay toerana misy azy sy amin'ny kolotsainy. Reto olona sarobidy izay nitsangana avy tao amin'ny ranony batisa ireto, misy 12 izy ireo dia nandeha tamin'ny fiainam-baovao. Zany dia mariky ny fitsanganana amin'ny maty miakatra avy eo amin'ny fasana rano ara-tandindona. Ndia averintsika vetivety eny ny fanazavana nomen'ny apôstôly Paoly mikasika ny hevitry ny atao hoe batisa ao amin'ny Romanina 4:13 sy ny 4. Romanina 4:13 sy ny 4. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Tandindona maneho ny fandevenana ny fahotana tamin'ny lasa, ny fanekenao ho asitrika ao anaty ranony batisa. Ary ny fitsangananao miala avy ao dia maneho ny fiaingana vaovao amin'ny fiainam-baovao tianao iainana miaraka amin'i Kristy. Moa ve mila miandry ny ho tonga lafatra ny olona anankiray hoe mba tena tanteraka efa mba tsaratsara mihitsy aloha zay vao atao batisa? Tsia. Ny batisa dia tsy midika vilively hoe tsy misy tsiny ny olona anankiray. Ny mifanohitra amin'izay aza, tapa-kevitra ny ala izy kanefa feno fahotana, feno faratsiana, tsy hainy miala amin'izany. Dia mangataka izy mba ho atao batisa satria tia hanomboka fiainana vaovao. Ny dikan'izany dia izao hoe nanolo-teny ianao. Raha misalasala ny ho atao batisa ianao satria mieritreritra fa mbola mila miandry ny ho tsaratsara kokoa aloha, dia tsy hanolo-tena velively mihitsy ianao. Ny batisa dia fanehoana fanoloran-tena ho an'ny tompo, fanapahan-kevitra hanaraka midiany. Tsy fiafaran'ny fiainana kristianina zany akory, fa fanomboany, tahaka ny zaza voateraka ara-panahy ny olona vita batisa. Ny olona anankiray vao vita batisa dia ahatsapa fahafahana sy fiainana vaovao, ary afaka miteny hoe Andriamanitro, anao manomboka izao. Dia tario aho, amboary, tezao,
mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Ny batisa no ahafahantsika manomboka fiainana vaovao. Ojerentsika zay zavatra miseho rehefa atao batisa isika. Anisan'ny mahafaly ny olona anankiray atao batisa dia ny fahalalany fa ho voavelany fahotany rehetra tamin'ny lasa, na ratsy tohinona izany na ratsy tohinona. Misy olona izay mieritreritra mihitsy hoe za angamba efa namany very satria be loatra ny faharatsiana zay vitako, ny olona matiko sy ny sisa. Indray nandeha teto amiko teto dia nisy dahalo ny ovafo tonga taty mihitsy, tonga tato amin'ny studio, dia nijoro vavolombelona izy ny amin'ny herin'ny fanovana nataon'ny fanahy masina teo amin'ny fiainany rehefa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana izay noenoiny tamin'ny radio izy, dia nanatrika famelabelarana ara-tsoratra masina natao tao amin'ny fiangonana tsy lavitra azy. Mamo aho ozy niditra tao, mamo aho fa ilay pasteura tsy nanosy-botanana na dia mamo aza nefa dia nanana fifantohana ihany aho, ary nisy fotoana izay tena nafahako ny aino tsara mihitsy. Dia resy lahatra ozy dia te hijoro vavolombelona izay no atongavako aty. Dahalo zany ary dahalo efa namono olona betsaka na vita ratsy. Milazay mihitsy tamin'izay fotoana izay fa raha misy vehivavy tiany alaina dia lalitra fotsiny no alefany, mipetaka amin'ilay vehivavy dia azony, ary rehefa tsy azony dia vonoiny. Kanefa niova zany olona izany, tena tonga zanak'Andriamanitra, lasa olona tena ilainy eo amin'ny fiarahamonina izy, tsy olona atahorana intsony, ary lasa mpitondra fivavahana eo amin'ny fiangonana misy azy. Misy teny fampanantenana azo antoka mihitsy omen'Andriamanitra ho an'izay tapa-kevitra ny andao ny fiainam-pahotany taloha ary hanomboka fiainana vaovao. Rehefa vita ny batisanao dia izao no ataovy an-tsaina. Izao no voasoratra amin'ny Isaia 4:7-2. Isaia 4:7-2. Izaho Jehova efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao. Ka rehefa vita batisa ny olona zany dia tsy misy zavatra hanenjika ny eritreriny tsony ny amin'ny zavatra tsy nety tamin'ny lasa. Efa nidiovin'Andriamanitra izany, efa nilevoniny tahaka ny zavona izany. Rehefa nitoroteny nabelabelatra ny fahamarinana tahaka an'izao ny apôstôly fahiny, ny apôstôly Petera sy ny namany, dia resy lahatra tia navaon'ny fiainan'ireo olona zay nanatrika teo. Dia nanontany an'i Petera, inona ny ataonay? Inona ny ataonay? Dia izao ny valiteny nomeny Petera ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-7. Asan'ny Apôstôly 2:2-7. Ary Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo famelana ny elokareo. Aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ary rehefa Andriamanitra ny mamela eloka dia tena madiodio, tsy misy tavela izany. Indraindray aza ny olombelona tahaka antsika indray no mampatsiaro hoe tsaroako anie zavatra nataonao taloha fa ny olona navelan'Andriamanitra eloka dia tsy manao tahaka an'izany. Ny apôstôly Petera dia nanazava fa tokony atao batisa ny olona rehetra izay nanapa-kevitra hiaina amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miteny izahay eto hoe Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no resahanay, fa tsy Andriamanitra hafa, satria be dehibe ny karazana Andriamanitra ivavahan'ny olona fa namarihana kely izahay. Ary izy mahafantatra fa izy no resahantsika, fa tsy voatery tsika hiteny foana eto hoe ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Izy malala ny ao anatin'ny saina sy ny fotsika hoe mivantana amin'iza ilay hoe Andriamanitra resahantsika eto. Ho toizantsika ny fiarah-mianatra, maro ny olona manontany hoe dia ahoana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana? Tsy natao batisa mihitsy izy, kanefa nilazain'i Jesosy fa handova ny fiainana mandrakizay. Tena tsara izany fanontaniana izany. Mario fa taorian'ny resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy dia nampanantena n'ilay jiolahy ny mpamonjy fa ahatsiaro azy, hamonjy azy ho isan'izay handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mario tsara nefa fa efa eny ambony hazo fijaliana ilay jiolahy
tamin'ny fotoana nangatahany famindra-po tamin'i Jesosy mba hahatsiaro azy. Tsy nanana fahafahana ho atao batisa izy tamin'ny fotoana io, fa nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy kosa, na dia niantona teo ambony hazo fijaliana aza. Jesosy dia nahafantatra ny ao anatin'ny sainy sy ny fony. Fantany fa raha azony natao ny hiditra amin'izany batisa izany, dia ho nataony izany, ho nataony ity jiolaty izany. Fantatsika fa Jesosy dia tsy nanota velively, ary tsy nilainy mihitsy ny ho atao batisa, saingy nataony izany mba ho modely, ho ohatra ho antsika, ary nataony izany nataony ho antsika. Anisan'izany ity jiolaty eo amin'ny hazo fijaliana ity. Ny batisan'i Kristy dia natao koa ho an'izay rehetra tratra ny tsy azo anoharana tahaka n'ity jiolaty eo amin'ny hazo fijaliana ity, izay tsy afaka natao batisa. Tahaka an'izany ohatra ireo olona ny amponja izay migadra mandra-pahafatiny ary tsy avela atao batisa na maniry mafy an'izany aza. Ao koa ireo olona efa tsy afaka mihetsika intsony eo ampandrinany hopitaly, satria eo izy vao nandreny fahamarinana ary nanapa-kevitra hanaradian'i Jesosy, ary mety ho faty izy aorianan'izay, satria izay ny mety ahasoa azy, fa Jesosy kosa ny mahalala ny fanolorantena mangina izay nataony. Tena tiako ny voalazan'ny Baiboly fa ny batisa dia natao an'ny olona rehetra, izay fanahy sarobidy eto an-tany, fa tsy natao an'olombitsy. Amin'ny alalan'ny batisa dia voavela ny ota rehetra, tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy azo avela. Averimberina ihany izay. Amin'ny fotoanany batisa dia omena toky isika fa handray ny fanahy masina, tahak'izay nitranga tamin'i Jesosy taoriana nanaovana batisa azy. Ary izany heriny fanahy masina izany no hahatonga antsika ho afaka mandeha amin'ny fiainana vaovao, hanomery antsika izy mba ahafahantsika miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy antery nefa fa ampitiavana mandrakariva. Izao ny voasoratra amin'ny Marka 1:10. Marka 1:10. Ary raha vao niakatra avy tao amin'ny rano Jesosy, dia hitany ny lanitra nisokatra ary ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Dia averintsika vakina ny Asan'ny Apôstôly 2:17 toy izay. Asan'ny Apôstôly 2:17 tapany faharoa manao hoe, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny tian'ny Apôstôly Petera lazaina dia hoe, rehefa atao batisa isika dia azo famelan-keloka ary handray ny fanahy masina, tahaka ny nandraisan'i Jesosy ny fanahy masina rehefa avy natao batisa izy. Ary izany ny fanomezana lehibe indrindra mety ho fantatsika olombelona. Ho voadio ianao ary mampanantena anao izy fa hanome ny fanahy masina ho eo amin'ny fiainanao. Misy ohatr'izany indray ve? Hitarika anao, hanoro anao izay tokony ho ataonao, hanome hery anao ho afaka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Averimberina izay satria izay ny tena votoatiny ity lesona ity. Izany ny tombontsoa-goavana izay tsy tiany Satana homena anao. Ny fanahy masina dia ho mpanampy anao manokana misedra-piainanao rehetra. Satria tadidio fa rehefa mianatra ohatr'izao tsika, mianatra ara-tsaina, teorika dia resy lahatra, dia atao batisa. Tena efa dingana lehibe izany. Fa tsy ho lasa fiainantsika mihitsy ilay fahamarinana izay irintsika hiainana raha tsy avelan'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny fampiarana isika izay andalovana sedra matetika, sedra mba ahafahana mametraka tsara an'ilay toetra tiana ho ananana eo amin'ny fiainanao. Tsy fampijaliana izany fa fanofanana, tahaka an'ireny miaramila ho fanina ireny mba ho tena miaramila tokoa izay afaka miaro ny tanindrazany. Dia izany no ahafahantsika maka sary an-tsaina koa ny fanofanana nataon'Andriamanitra ny zanany mba ho afaka miaina amin'ny fahamarinana, fa tsy resaka fotsiny an'izany. Ny Baiboly dia milaza fa anisan'ny asan'ny fanahy masina ny mampianatra, mitarika ary manofana. Izao nivakitsika eo amin'ny Jaona 2:7. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Izany no antony angatahantsika ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra, na mianatra irery
na miara-mianatra. Ankoatr'izay a dia misy tombontsoa lehibe azon'ny olona anankiray izay vita batisa dia ity: amin'ny alalan'ny batisa dia lasa fianakavian'Andriamanitra ny olona anankiray, lasa tafiditra ho isan'ireo fianakavian'ny mpino maneran-tany izay nanolo tena ho an'Andriamanitra teo amin'ny rano batisa tahaka azy koa. Izao ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:7 manazava an'izay. Asan'ny Apôstôly 2:7 izay nandray tsara ny teny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 ny olona nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Izany hoe nanatevin-daharana ny apôstôly, nanatevin-daharana ireo olon'Andriamanitra izay nanolo tena ho azy teo amin'ny rano batisa. Maro ny olona manontany ny amin'ny fifandraisan'ny batisa sy ny mahamambra ny fiangonana. Ireo olona vita batisa ve dia mandeha ny ampiangonana ihany koa? Dia izao ny valiteny omeny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2:7 amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2. Asan'ny Apôstôly 2:2. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinana ny mofo ary ny fivavahana. Izany hoe rehefa vita batisa dia tsy mandeha irery samy mandeha samy mitady ihany akory, fa lasa tafakambana amin'ireo mpiray fanantenana amin'izy, ireo izay nanolo tena ho an'Andriamanitra tahaka azy. Ilainy izany hifampahirezana, hifanohanana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Tadidio fa mbola voazaza ara-panangy ny olona teraka teo amin'ny rano batisa, mila fifampitantanana eo amin'ireo izay efa zokony nanana fanandramana bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia izao ny vakiantsika eo amin'ny 7 amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 ihany: nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ireo olona ireo, ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Izany hoe ny mambra n'ilay fiangonana, ny mambra n'ireo olona izay nanolo tena ho an'Andriamanitra dia ny tombo isan'andro. Ka ny batisanao izany dia manamarika fa ianao dia ny safidy ho lasa ampahany amin'ny vatanareo mpino an'Andriamanitra izay manana ny Kristy ho lohany, ho arina amin'ny vatana mantsy ny fiangonana. Kristy ny lohany, Kristy ny lohany mivantana. Ary izay rehetra nanolo tena teo amin'ny rano batisa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia rariny raha tafakambana eo aminy. Tafakambana tsy fampahery fotsiny, tsy fanohana fotsiny, fa hiaraka hitory ny filazantsara ihany koa, tahaka n'ireo apôstôly fahiny. Mangataka anao Andriamanitra hitady ny fiangonana manaraka mpirindrana ny fampianarana ny teniny. Ny kristianina advantista ohatra dia manohy hatrany an'izany fotom-pampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana izany. Ka tombontsoa lehibe izany, tsy vitany hoe voadio ny fiainanao, nandray ny fanahy masina ihany koa ianao, fa lasa anisan'ireo vahoaka an'Andriamanitra maneran-tany izay miandry ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'ny raony lanitra. Lasa vondrona mpiaino iresa-pirenena izany isika. Andriamanitra dia mitarika ny olona avy amin'ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny, samy hafa foto-kevitra, samy hafa kolotsaina, mba hanaraka azy. Aleo jerentsika ireo dingana tokony ataon'ny olona anankiray milohan'ny anaovana batisa azy, mba hahamora ny fitadidintsika ny lesona. Voalohany dia manahoana? Tokony hibebaka isika, hanenina marina noho ny fahotantsika. Ny fanan'Andriamanitra dia mitona ny olona hibebaka, ary raha manaiky izany ilay olona dia hiroso amin'ny dingana manaraka, dia ny fanaovana batisa izany. Efa nanatona an'i Jesosy amin'ny finoana ve ianao, ary ny teny mivantana tamin'ny ambavaka mangina hoe: Tompo, mino aho fa ianao rery no afaka mamela ny fahotako, satria ianao rery ny mpamonjy ahy. Mamela ny iloko ary vonjeo aho, fa te hanomboka fiainana vaovao. Raha eny ny valiny dia efa navita ny dingana voalohany amin'ity diany finoana ity ianao, izay mipakatra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fibebahana dia fanenenana tanteraka amin'ny fahotana vita ry havana, fahavononana hiala tanteraka amin'ny fomba fiainana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainana teo aloha. Tsy midika akory izany hoe efa niova ianao, fa kosa tena manenina noho ny tsy nentina tao, ary te hiala amin'izany efa tena vonona
hiditra amin'ny fiovana eo ambany fanampiany herin'Andriamanitra. Lasa tsy manitona anao itsony ny ratsy izay fanao fahiny. Marikoriko anao zany. Ary zay asan'ny fanahy masina ao anatinao zay. Faharoa, tsy maintsy mino sy manaiky ianao fa Jesosy dia sady mpamorona no mpamonjy anao, zay ekenao ho tompony fiainanao manomboka eo. Ary farany dia ny fahavononanao hanohy ny fianarana ny sitrapon'Andriamanitra sy handray ireo toromarika omeny rehetra ao amin'ny Baiboly. Raha vantany vao azonao sy ekenao ireo fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly tahaka an'izay nianarantsika teto, dia manasanao hanapa-kevitra ny ho atao batisandriamanitra. Zay mantsy no baiko nomeny Jesosy ny mpianany ene ao amin'ny Matthieu 7:7-20, Matthieu 7:7-20, manao hoe, mandehany ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia rehefa resy lahatra le olona fa hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy, dia izao no toy ny teny, manao batisa azy. Fa aorianany batisa dia izao no toyny, mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo. Zany hoe mbola misy fianarana ihany koa zany, tsy maintsy atao aorianany batisa. Misy fianarana fototra alohan'ny batisa, zay hatevenina sy toizana aorianany batisa. Ka rehefa vita izao famelabelarana izao, dia manasanao mbola hanaraka trany ny onjam-peon'ny radio adventiste iraisam-pirenena, fa hanohy ny fiarah-mianatra isan'andro sika amin'ny velaram-piainana rehetra mihitsy amin'ny maha-kristianina antsika. Tsy ara-panahy fotsiny fa mivelatra maisika antsika ray manontolo. Manaraka izany dia betsaka ny manontany momba ny batisany zaza. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Marka 5:12, zay mino sy atao batisa no vonjeny. Tsy maintsy alohavan'ny finoana zany ny batisa. Mazava fa ny zazakely dia tsy mahalala momba ny ota. Tsy afaka ny anao ireo fanekempinoana vokatry ny fahalalana n'ireo fahamarinana fototra tahaka an'izay nianarantsika teto nandritra n'izay fotoana rehetra izay. Tsy afaka handray fanapa-kevitra matotra tahaka antsika izy, ary tsy mahay an'izany mibebaka amin'ny fahotany zany ny zaza. Ny batisany zaza dia tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly. Efa ny fanarantsika teto, fa rehefa ao amin'ny Baiboly dia resahantsika, raisintsika. Fa rehefa tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy atsika izany, tsy natao atsika izany. Tsy batisa ny nataon'i Jesosy tamin'ny zaza, fa tsy ho-drano. Mialatsiny raha tsy maintsy lazaina trano ny marina, satria ny marina ny mahasoa antsika, fa tsy izay nahazatra antsika fotsiny. Ary izay nge no antony hamerenana antsika ao amin'ny Baiboly madiodio, satria efa akaiky Jesosy. Dia mila miverina madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Be dehibe ny virus ny fampianarana samihafa izay niditra vokatry ny asan'ny Satana, ary efa lasa fahazarana fotsiny. Ny fanaovana batisa zazakely ry havana dia fomba fanao avy amin'ny mpanompo sampy, ary nentina tao amin'ny fiangonana tany Roma. Mbola nisan'ireo fomba mpivavaka amin'ny masoandro izay nampifangaroina amin'ny fivavahana kristianina izany. Tsaroantsika teto ny nataon'ny Constantin, le amperora romanina, izay mpivavaka amin'ny masoandro, mba hampitambarana ny fanjakam-be romanina, dia nafangarony ny fivavahana amin'ny mpanompo sampy sy ny fivavahana kristianina, ary izay ny nanimba ny fiangonana nanomboka hatreo. Dia mbola mandovan'izany ny akamaroan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ka tahaka ny akamaroan'ny fampianarana hafa izay niditra tsikelikely teo anivon'ny fiangonana kristianina, ny fanaovana batisa zazakely dia avy tamin'ny fomba fanao tao Babilôna fahiny mihitsy. Fomba fanao tao Babilôna mantsy. Raha voateraka ny zaza dia homembonahitra amin'ny alalan'ny batisa, fa batisa araka ny fomban'izy ireo. Ny mpanompo sampy any Eoropa dia mamafy rano, manditika ny zaza voateraka any anaty rano, ary mbola misy ny mampiasa rano voasina ho an'ny batisa amin'ny faritra sasany, ary romanina araka ny fomba n'ireo mpanompo sampy izany. Ary tsy mahagaga raha izany no atao, satria tsy misy an'izany eo amin'ny Baiboly, dia ny fomba amin'ny mpanompo sampy izay nampidirina no arahana ihany koa rehefa manao batisa. Rehefa nampiditra ny batisa ny zazakely ny fiangonana kristianina romanina,
dia nanohitra mafy ny fanaovana batisa ny olon-dehibe izy ireo, lasa mifanipaka amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra indray no lalàna navoaka, ary namoaka ny zao didy zao mihitsy ao amin'ny boky History of Romanism, pejy 1500 ho zonona izay milaza fa ny olon-dehibe ny tsy maintsy atao batisa. Zavadozane zany, ireo izay manaraka ny baiboly madiodio indray zany no voaozona, dia inona zany mahafivavahana kristianina ilay fivavahana? Tsy misy fahamarinana raha baiboly na kely aza. Nandritra n'ity famelabelarana mitohitoy nataontsika teto ity dia mety nianatra fahamarinana vaovao avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tonga ny fotoana hanoranao tena anaraka an' Jesosy ho amin'ny lalan'ny batisa ara-baiboly, tahaka n'izay nanaovana batisa an' Jesosy. Ahoana nefa raha toa ka efa vita batisa ianao? Mila verina atao batisa indray ve? Misy ohatra anankiray ao amin'ny baiboly izay namerenana olona natao batisa indray. Dia ho jerentsika ne indray nandeha ny apôstôly Paoly dia nampianatra teny amorontsiraka any Efesosy, ary nisy vondron'olona nanatona azy. Dia hoy ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:15-5. Asan'ny apôstôly 7:15-5. Ho jerentsika ny resaka nataon'ny Paoly tamin'izy ireo. Paoly nanao taminy hoe: efa noraisinareo va ny fanahy masina, fony vonino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy ny apôstôly Paoly namaly azy: ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: ho amin'ny batisa ny Jaona. Dia hoy Paoly: Jaona nanao ny batisa ny fibebahana, ka nilaza tamin'ny olona mba hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy, ireo olona ireo zany dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eto zany ny apôstôly Paoly dia nanazava tsara tamin'izy ireo fa na dia efa nisy natao batisa nasitrika azy izy ireo taloha, dia mbola naverin'ny Paoly natao batisa asitrika indray. Naniry andeha tamin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Zany no antony roa ahafahana manao batisa indray. Misy koa olona anankiray izay mety haniry atao batisa indray na dia efa vita batisa aza teo aloha, satria tena niala tanteraka tamin'ny fanaranan Kristy izy, nandao lavitra n'Andriamanitra, dia maniry no atao batisa. Tea navao fiainana, tea hanomboka fiainana vaovao indray. Tsy izay rehetra manota akory dia atao batisa, satria raha izany dia betsaka ny andan'ny fotoana ny amin'ny toerana fanaovana batisa. Ny fiamorana lehibe zany tena fandozana n'Andriamanitra lavitra mihitsy dia azo avaozina indray amin'ny fanaovana batisa. Fa ho antsika indray izay manana tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainantsika, satria tahaka ny zaza voateraka ara-panahy araka ny resahana teo, dia mbola mety misy fahalavona, mety misy tsy fahatanterahana foana eny an-dalana eny, fa manana faharetana amintsika Andriamanitra mambola vola antsika nanareo toetra izay mifanaraka amin'ny sitrapony eo am-piandrasana ny fiaviany. Dia izay indrindra no ilana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, ny fandraisana anjara amin'izany, izay fanavaozana indray ilay fanolora-tena natao tamin'ny batisa. Ka ho antsika izay efa nitody damosina tanteraka tamin'i Jesosy, efa lasa lavitra mihitsy, tena nandao azy, dia manasanao hiverina indray aminy. Efa akaiky ny fiavian-drainy amin'ny raony lanitra, tsy mandatsanao izy, fa vonina ny amihinanao tahaka n'ilay zanakadala nandao ny rainy, ary rehefa niverina dia niazakazaka ny rainy nitsena azy. Mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'i Jesosy, te hiazakazaka mba hitsenanao raha mbola eo ampisalasalana azy ianao, hanolo tena hiverina amin'ny indraina tsia, mivirena amin'izao mahainao anao zao, fa izy no hanololay akanjo maloto eny aminao, ho tafiny akanjo vaovao ianao, dia ny fahamarinany. Mety misy olona maniry atao batisa indray, na dia efa kristianina mafana fo aza, satria nahita momba ny batisa marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, maniry ho isan'ireo olona mitandrina ny didiny, azo atao tsara ny manao batisa anao. Misy ireo kristianina tena tian' Jesosy amin'ny fony manontolo, ka rehefa nandinika amin'ny baiboly ary mianatra ny fahamarinana tahaka n'ireo mpianatra Jaona, dia te hiaina amin'ireo fahamarinana vaovao ankoatr'izay efa fantany teo aloha. Ianao koa dia mety maniry atao batisa indray.
raha izay ny fanirianao dia efa nisy talohanao voalaza amin'ny baiboly naverina natao batisa indray. Raha toa ka kristianina ianao, ny fanekenao atao batisa raha baiboly dia tsy midika akory fa nolavinao daholo ny fanandramana kristianina izay efa nanananao teo aloha. Tsia, fa nitombo ny fahalalanao, fantatrao fa tsy batisa kay ilay natao taminao tamin'ny mbola kely. Tianao ny atao batisa tahaka ny nanaovana batisa n' Jesosy sy ireo apôstôly fahiny. Inona moa ny mazava-dehibe ny batisa? Indray nandeha dia nisy mpitondra fivavahana ambony mpahay lalàna teo anivon'ny Jiosy, Nikodemosy no anarany. Nanatona an' Jesosy mangingina izy. Nanontany ny tsy ambaratelo ny fiainana, ny fahazoana fiainana mandrakizay. Dia Jesosy namaly azy eo amin'ny Jaona 7:15. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy manaiky atao batisany rano sy ny batisany fanahy masina ny olona anankiray dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ry mpiara-mianatra amiko, ny azo fijalian'i Jesosy izay sarobidy sy manandanja dia voaresaka imbalo amin'ny 20 amin'ny testamenta vaovao, fa ny batisa kosa dia miverina injato mahery maneho ny fanoloran-tenantsika hanaiky ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ka tsy tokony hevitra isika fa tsy ilaina ny batisa. Tena ilaina ny batisa. Ary izay natonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe, ataovy ihany, tanterao ihany ankehitriny hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ilay Andriamanitra namorona antsika eny tena mahalala ny tena ilaintsika. Raha misy olona tratry ny aretin-koditra dia matetika ny dokotera tsotra dia pomady nomeny menaka osotrosotra dia sitrana ilay izy fa miverina indray. Fa ireo manam-pahaizana manokana mikasika an'izany dia mahafantatra fa avy any anaty mihitsy ny mila sitranina mba hahafahana manafaka ilay aretin-koditra miverimberina. Ilay Andriamanitra namorona antsika dia mahafantatra fa ny fototry ny olana mihitsy no ilaina vahana dia ny fanalana antsika amin'ny gejany fahotana. Tsy mametsiny ny hoe fanasitranana, ivelana izany. Famoahana demonia, ivelana izany. Famana olana eo amin'ny fiainana ranofo, aingakaingana, ivelana izany. Fa ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Ny fahagagana tena dedavina dia ny fiovam-pon'ny olona anankiray izay nilomano tamin'ny faharatsiana teo amin'ny fiainany ary tonga olom-baovao miaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa firifiry moa ny olona sitrana, firifiry ny olona afaka demonia, firifiry no afaka olana teo amin'ny fiainany andavanandro fotsiny, kanefa tena mbola milomano tanteraka amin'ny fahotany. Tsy olona afaka anie izany. Ka ny fanafahana tiany Jesosy omena antsika dia fanafahana any amin'ny fakany olana mihitsy dia ny fahotana izany. Fantany fa mila teboka nomboana indray ianao ary eo amin'ny fotoana anaovana batisanao no hanamariana an'izany. Zava-dehibe izany daty izany. Atserovanao mandrakariva tahaka ny fotoana ny fampakaram-bady. Eny mihoatra noho izany aza satria manamarika fanomboana vaovao ny fiainanao mihitsy. Ry havana, tsy ampy ny mino ny filazantsara fotsiny. Tsy maintsy iaina an'izany. Zao no vakitsika eo amin'ny Korinthiana 4:5. Korinthiana 4:5. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ry mpiara-mianatra amiko, aza mangatakandro. Tsy fantatrao ny avoaka ny ampitso. Kanefa tombontsoa lehibe no miandry ianao amin'ny fanekenao an'olo-tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa. Tandindomindoza isan'andro ange ny fiainantsika ary araotony fotoana izay ahafahanao miditra amin'izany fanoloran-tena, mitondra famonjena, mipaka ho amin'ny mandrakizay izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20. Asan'ny Apôstôly 2:20. Ary ankehitriny, inona no mampijanona anao? Mitsangana, mihetsoa ny anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny lanitra manontolo dia miandry ianao handray fanapa-kevitra. Hijoro an'i Jesosy amin'ny alalan'ny batisa dia ho tafaray amin'ny Kristy ianao. Ny Galatiana 3:17 dia milaza tahaka an'izao. Galatiana 3:17. Na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ary izay fitafiana ny fahamarinan'i Kristy izay miantoka ny famonjenantsika.
ny batisa dia ilain'ny kristianina mihoatra lavitra ny mariazy atao amin'ny fanambadiana. Ireo lanonana anankiroa ireo dia samy mifototra amin'ny fitiavana lalina sy ny fahatakarana feno raha tiana hisy heviny izany. Ny fandavana amin'ny batisa dia fandavana ny firaisantsika amin'ny Kristy. Ny batisa dia fanambarana pahabe maso ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Izao ny voalaza amin'ny Korinthiana 4:5-7. Korinthiana 4:5-7. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Te ho tonga vaovao ve ianao? Te hanomboka fiainana vaovao? Misintona anao ho any amin'i Jesosy ve ny fonao amin'izao fotoana izao? Irianao ve ny ametraka azy ho voalohany amin'ny fiainanao? Tianao ve ny teny hoe Tompo? Te hanapa-kevitra ho anao aho. Te hanaraka ny dianao rehetra ary ho atao batisa tahaka anao. Ry mpiara-mianatra amiko, inona ny mbola mihazona anao? Matahotra hanao izany fanolorantena izany ve ianao? Tsy misy tokony hatahoranao na kely aza. Matahotra ny vokatra izany fanapa-kevitra izany ve ianao? Mieritreritra ve ianao fa avo loatra ny vidin'izany fanapa-kevitra izany ka ho lafo loatra ny tambiny? Tsia! Fiainana mandrakizay ny miandry ianao. Te hizara fijoroana vavolombelona iray aminao aho mialohan'ny hamarana antsika izao fiarahana mianatra izao. Toe-javatra tena nisy izy ity ary novelomina ho sary mihetsika teny amoron'ny DMZ, toerana anelanelan'ny Korea Atsimo sy Korea Avaratra. Ahitana renirano koa eo amin'ny sisin'ny Korea Avaratra sy Chine. Ireo olona avy eo Korea Avaratra dia manandrana milomano amin'io renirano andositra ho an'ny Chine. Sazy mafy dia mafy anefa ny mahazo ny olona izay tratra manao an'izany. Manana fitsipika telo izay tena entitra dia entitra Korea Avaratra ho an'ireo olona izay mitsoaka avy ao aminy manandrana ny andeha amin'io rano ho any amin'ny faritra any Chine. Raha misy olona mandositra indray mandeha ka tratra dia averina ny Korea Avaratra izy ary gadraina. Ary raha tratra mandositra fanondroana izy dia azo sazy mafy. Ary raha tratra fanotelony dia ho vonoana ho faty. Nisy tovovavy anankiray antsoina hoe Kim, izay naniry mafy ny fahafahana ary te hitsoaka ho an'ny Mongolia mba hahafahany manohy ny lalany makany Korea Atsimo satria te honina izy. Tsy mbola kristiana ny Kim fony izy nandositra ary mbola tsy nahalala an'Andriamanitra mihitsy. Tamin'ny voalohany dia tratra izy dia nalefa ny verina sy ny gadraina tany Korea Avaratra. Nyrahonana mafy izy mba tsy hamerina an'izany intsony satria ho ratsy kokoa ny anjo azy raha tratra indray mandeha. Ahasakana ny Kim ve izany ho ianao? Tsia! Nanandrana nandositra fanondroana iray izy, nandeha ny ampitany rano tao anatin'ny haizina, saingy nisy miaramila nitondra jiro nahita azy sy nisambotra azy, dia voasazy mafy tokoa izy. Dia nampitandrina azy mafy izy ireo hoe, Kim, raha mbola mamerina amin'izao ianao dia ho vonoina ho faty. Aza manandrana mandositra intsony. Kanefa niriny Kim mihoatra ny zavatra rehetra ny fahafahany. Ka na dia niankina manaina aza ny fandosirana fanotelony dia lasa ihany Kim. Lomano tamin'ilay renirano iray izy tamin'ny misasakalina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tafita soa teny amin'ny sisin-taniny Sinoa i Kim. Dia sendra fianakaviana Sinoa tsara fanahy. Nanafina azy tao an-trano izy ireo. Nadritra ny volana maro ny janonany tao amin'ireto olona tsara fanahy tamin'ny reto. Dia eto indray no ahitantsika ny fahaizan'Andriamanitra manararoatra an'izany, hitondrana ny afatry ny famonjena tamin'ny Kim tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio. Ary teo am-pandefasana an'izany radio izany no nandrenesany fandarana amin'ny fiteny koreana nahazatra azy. Hofitianiko aminao ny toy ny tantarany Kim. Indray hariva tao amin'ny fiangonako hoy ny pastera anankiray teo an-toerana dia nisy vehivavy tsy fahitako niditra nipetraka tany aoriana. Ny endriny dia nakentro ny mafy hanafena ny fahatanorana. Nanontany teny pastera hoe izy ity vehivavy ity nipetraka irery teo ambony W ilay vahiny. Ary rehefa lasa ny olona rehetra dia nanatona azy ilay pastera nanontany ilay vehivavy. Hainy pastera tsara ny fiteniny. Nandositra avy any Korea Avaratra aho ilay vehivavy ny tantarany fiainany. Ary tsy azoko antoka koa nefa ny fijanonana eto Chine, saingy manana fankatahana anankiray atao aminao pastera. Afaka manao batisa avenao. Dia hoy ilay pastera taminy,
hainao ve nefa ny dikany hoe batisa? Eny ho izy sady matotra ny valiteniny, nianatra momba an' Jesosy tamin'ny alalan'ny radio aho. Raha mbola teo ampiafenana ho ty vehivavy tia dia niaino radio foana. Nikaroka fandarana ho enona ny ato avy hatrany rehefa nandre fiteny koreana izay nahazatra. Hitantsika amin'izay ny antony ampiasana fiteny pirenena be dehibe hitoriana ny filazantsara manerana ny tany. Anisan'izany ny teny koreana izay ampiasain'ny AWR ary manatanteraka izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 izany hoe hotoriana ny foko pirenena sy ny samy hafa fiteny filazantsara mandrakizay. Dia toy izantsika ny tantara. Nolazain'ny Kim tamin'ny pastoera fa nitahotra sy ny fahatserovana irery dia nivadika aingana ho lasa herim-po sy fanantenana rehefa niaino an'izay onjam-peo izay izy. Teo ampianarana ny momba n'ilay anankiray izay nandao ny zavatra rehetra ary mbaty hamonjy azy. Teraka tao am-poko izy ny faniriana ny hody indray mba hizara izay ny anarako amin'ireo fianakaviako sy ireo namako any Korea Avaratra. Dia nanatevina ny fahalalan'ny Baiboly niaraka taminy ny pasteur. Dia natao batisa izy. Mba hainao ny fomba nanaovana batisa azy, tsy maintsy natao mangingina amin'ny alina izany. Nakatona daholo ny varavaran'ny trano fiangonana. Dia nihira moramora ny olona rehetra mba tsy hisy andre, ary tao anaty koveta be nanaovana batisa ity vehivavy avy any Korea Avaratra ity. Niaraka tamin'ny ranomasom-pifaliana, nameno ny tavany, nanehoan'ny fijoroany tamin'Andriamanitra irery any. Taorianany batisa dia nilaza ny faniriany hanana fahafahana sy fahaizana mianatra Baiboly any amin'ny Université Adventiste any Korea Atsimo i Kim milohan'ny hiverenany any Korea Avaratra. Tamin'ny oaly io ihany dia lasa nandeha tongotra izy nanohy ny diany mba ho tonga ny Korea Atsimo araka ny faniriany. Fotoana fohy taty aorianany alany anefa dia naray antso ao telefony pasteur. Nibitsibitsika le feo nilaza hoe tonga soa tsara ty amin'ny sistany aho. Alina ny andro, mivavaha ho pasteur. Tonga tao an-tsaiko ho pastera ireo fefitariby valo sosona izay mampisaraka ny sistany ho tafitany Kim ve zany. Indrisy anefa tsy tafitany sistany izy ny alina iny satria hitan'ireo miarambila sinoa izay namerina azy tany amin'ny tany indray, ary rehefa tafaverina tany izy dia novonoina ho faty araka ny lalàna. Nalahelo mafy aho ho pastera narian'izay vaovao izay. Tsy ahita ireo maso ny feny fifaliana intsony. Tsaroko i pastera ny teny lazainy tamiko hoe na dia ho voasambotra aza dia ho faty miaraka amin'ny fanantenan'ny famonjena. Endrim-piainy namana, nitady fahafahana Kim izay tsy tsapan'ireo miaramila ny Korea Avaratra kanefa hitany dia fahafahana marina ao amin'i Jesosy Kristy, ary tsy misy afaka manaisitro izany aminy. Tahaka ny Kim dia mbola maro ny olona mitady fahafahana manerana an'izao tontolo izao anio. Ry namako, isan'izany venao? Tianolotra ny fonao an'i Jesosy venao? Ary tahaky aminy ho mpamonjy anao manokana, ninon'inona ho vidin'izany? Mieritreritra ny atao batisa venao? Move manetsika ny fonao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao? Mety an-tany ianao hoe tokony ataoko ve zany? Dia ahoana raha Andriamanitra dia mamaly hoe eny, hiaraka aminao amin'ny dingana rehetra ataonao aho. Irenao ve ny teny hoe eny Jesosy? Maniry hijoro anao io maso ny rehetra, tiako ny anio amin'ny rehetra, ny fiandaniana 100 isan-jato aminao. Raha izany ny fanirianao dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Raha inay izay ny an-danitra, tonga etoany laonao zahay izao, miaraka amin'ny tanana mitsotra, manolo tena hitarianao anay amin'ny lalanao mitondra anay mody. Angatanay ny fananao masina, hiasa mahery ao am-pony ny tsirairay izay tapa-kevitra ny ho atao batisa. Ireo izay misalasala reseo lahatra tompo mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Maro amintsika no efa nangataka ny atao batisa, nanoratra taty aminay. Raha mbola misy amintsika maniry no atao batisa, manorata aty aminay, fa hoentina iambavaka izany fanirianao izany, ary ho atorona ianao koa ny fomba ataonao mba hatanteraka an'izany. Manasanao izay mba hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra mitondra ho an'ny famonjena mandrakizay. Amen.
tarika rija malala naorarana zao tsy anambarany afatrao iezakao ny ampatsiay ny famonjenao na ifanesy aniko rehefa nenjehananay tsy anantamotrao fianano amiko tompo atokako manontolo anao ny fianako minominona iseo de fujo anao atokako manontolo anao ny fianako minominona iseo de fujo anao na isy aza nesoay hoe mpanaradianao tsy ampy emotray vo maiko sambatrao naony aiko mintsy aza no afokyo no ianao voadiko atrizay nianao zay sitrakao tompo atokako manontolo anao ny fianako minominona iseo de fujo anao atokako manontolo anao ny fianako minominona iseo de fujo anao atokako anao Jesu atokako anao Jesu atokako manontolo anao ny fianako minominona iseo de fujo anao tompo Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR